Nitangana lozam-pifamoivoizana teny Andrakitrim Ambomiadana camion nivadika ary roa ny maty vokatra izany ary iray no naratra mafy. Camion nitaona vato no nivadika ny omalotolakandro tao Andrakitrim Ambomiadana. Miisa 3 ireo olona tanatiny, maty ny 2, naratra mafy ny iray ary nentina any amin'ny hopitaly. Efa nandeha ny fanadihadiana mikasika ny mety nahatonga ny loza. Hitantsika amin'ity sary ity moa izany trangana lozam-pifamoivoizana izany camion nivadika izay fatolona 2 ary nandratra olona anankiray. Betsaka ny zavatra izay asiantsika resaka ato anatin'ity video ity fa mialohany hiresantsika izany zava-drehetra izany dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny video, indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ity loharanom-baovao izay navoakany andro mananjary ity indray no hanombohantsika ity video ity. Nahazo 19,17/20 ilianina tamin'ny BPC tany Mananjary. Nahitana fifaliana valimbavaka lianina izay 15 taona no nahazo ny voalohany tamin'ny mpianatra izay nanala BPC tany amin'ny Cisco Mananjary. Raha araka ity loharanom-baovao izay navoakany andro Mananjary ity moa dia moyenne de 19,17/20 no azony tamin'ny fanadinana BPC ary mpianatra avy ao amin'ny collège Victoire Rasoamanarivo mo izy. Manana vinavina ny hampianatra azy any amin'ny CIC Mananjary ny rainy raha toa ka ampiny enti manana. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia tsy manan-kolazaina afa-tsy ny hoe malehova mahalasana ary aingany ho lasa lavitra amin'ny fianarana izay ho rantaovina. Tongava amin'ny avondrindra ary tongava amin'ny tanjona izay irina mba ho reharehan'ny ray aman-drenina foana ianao noho ny fahaizana izay anananao. Kiresaka ny mikasika ny sambo AW izay efa tsy hita ho ray volana izay ary anisany mandeha resabe ao anatin'ny tambanjotra moa ny mikasika an'ity sambo ity. Manoloana ireo resabe ireo moa dia jerentsika kely ity teny izay nolazainy tale generalin'ny APMF ity. Tsy any Somaliny sambo AW hoy ny tale generalin'ny APMF. Rehefa tsy hita efa ho ray volana izao ny sambo AW dia nandeha ny siosio be fa lasa njolantsambo nakany Somali ary nisy toerana voatondro mihitsy ho nitazona ity sambo io any amin'ity firenena ity. Nilaza ny tale generalin'ny APMF fa manana olona hifandraisana any Somali izy reo ary nanamarina iny vaovao iny saingy voalaza fa sambo avy any Yemen nihitsoka tany Somali izy io raha nitondra olona ho atsy Komoro. Eo anatrehany tsy fahitana an'ity sambo W ity moa dia mitovy foana ny fikarohana ny sambo AW ary ho lavidavitra kokoa izany. Nisy moa ny fionana ny omaly teo amin'ny ministry ny fitaterana Valérie Ramonjavelo sy ny fianakavian'ny mpandeha ary ny tompony ilay sambo W izay manankavana koa ao anatin' io sambo tsy hita io. Rehefa avy nilazalaza ny mikasika ny sambo AW izay tsy hita efa ho ray volana iny moa isika dia ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny Kolosary. Kolosary moa dia sekoly voalohany hianarana filma eto Madagasikara. Kolosary no anaran' ilay sekoly voalohany hianarana horonan-tsary eto Madagasikara. Handray mpianatra manodidina ny 50 amin'ny voalohany io sekoly io ary hahagitra 3 taona ny fiofanana araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny Madagasikoro izay isan'ny ireo matianina eo amin'ny tontolon'ny sary mihetsika. Tetikasa hiarahan'ny komina Antananarivo renivohitra sy ireo matihanina eo amin'ity sehatra ity izany ary tohanan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna amin'ny teny frantsay amin'ny vola. Hanampy amin'ny lafiny ara-teknika ihany koa ny AIMF raha araka ny voalaza mikasika an'ity Kolosary ity. Ny resadresaka sy ny lazalaza ny mikasika an'iny Kolosary iny moa isika dia andeha arisika hizara kely ity loharanom-baovao izay navoaka ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Dinosy Spasy. Vehivavy iray no niteraka teo anoloan'ny komisaria. Vehivavy iray no teraka zazalahy kely teo anoloan'ny komisaria anala mahitsy ny andro omaly. Ny fandrombonany ireo polisy ny fikarakara
fikarakarana azy ary nateriny izy ireo tany amin'ny hôpitaly rehefa aveo samy salamany reny sy ny zaza. Inona moa azo tenenina amin'izany afatsy ny hoe arabaina fanomen'Andriamanitry ny fara, arabaina fahatody-roa Soamantsara. Izany dia manapirofo fa namantsika ny polisy na manay ny polisy. Raha araka hita tamin'ity gazetiko ity moa dia nitondra valan-kafatra ho an'ny mpiasan'ny jirama ihany koa ho an'ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina. Tsy nanaiky nitsindra ataon'ny mpiasan'ny jirama i Naivo Raholdina. Ny fantatry ny vahoaka dia mandeha ny jiro sy rano hoy ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina omaly raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Nilaza ihany koa izy fa tsy manaiky nitsindra atao amiko aho ary tsy ekena ny fampitahorana ny vahoaka ataon'ny mpiasan'ny jirama sasany. Nanome valan-kafatra ho an'ny ireo mpiasan'ny jirama nitokana ihany koa izy fa ho very fihinanana, hifona ary hibaboka amin'ny vahoaka mba tsy hiharana hatezeram-bahoaka noho ny tsy fandaovana jiro sy rano hatrizay ireo mpiasa sasany. Ino moa anisan'ny valan-kafatra izay nambarany ity solombavam-bahoaka Naivo Raholdina ity, ary ity solombavam-bahoaka ity moa dia anisan'ny azo lazaina somary bokoboko zavava ihany ka sarotra ny mitifitra azy fa tsy maintsy mamaly foana izy rehefa misy afatra miantefa aminy ka iny izy nandefa ny valan-kafatra iny. Rehefa avy nilaza sy avy niresaka ny mikasika ny valan-kafatra izay nataon'ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina iny moa isika dia ndeha ary isika hilaza kely n'ity afaliana izay nosoratan'ny filoha Andry Rajoelina ity. Nametraka fanamby isika ary ankehitriny tratra ny tanjona. Miavaka manana tombony mihoatra noho ny ireo tanàna rehetra i Sainte Maria satria navitantsika lalana izay mirefy 720 kilometatra be izao hoy ny filoha Andry Rajoelina. Vitatsika tanteraka ny lalana mampitohy ny seranam-piaramanidina sy Ilomadama manohy hatrany Lokintsy eo ambody fotatra mandrapahatonga any Ankirihiry ary Lokintsy mandrapahatonga any Ambody Atafana. Nilaza ihany koa moa Andriamatoa filohan'ny Repoblika tamin'ity soratra izay nisoratany ity ny hoe nosy mahafinaritra i Sainte Maria vahoaka liam-povoarana ireo mponina ato aminy ka mendrika izany fandrosoana izany. No hamarininy ity filohan'ny Repoblika ity ihany koa dia manamora ny fivezivezena mampifandray ny komina ary mampivoatra ny toe-karena sy ny fizahantany ity lalana izay nosokafana ity. Nametraka parka solaire 1 mégawatt isika manafoana ny delestazy manome herinaratra madio sy maharitra ho an'ny mponina. Mifanindran-dalana amin'izany ny fananganana fotodrafitrasa maro hoy ny filohan'ny Repoblika. Efa maromaro moa ny zavatra izay efa voalaza tato anatin'ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia tsy valamparantsika itsony ajanona antsika tre moa ny videontsika. Zay moa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy tsy mijanona tsainky ato. Zay fa tsy halavianay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.